mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faminaraba-tsika reavaka malalatra ity alarobia 5 ny volana jolay ity. Ny voalahatra ao mofona antsika anio dia ny epistily voalohany nosoratan'ny Petera voalohany toko 2 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 10. Petera voalohany toko 2 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 10. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa aisory ny lolompo rehetra sy ny fitaka rehetra sy ny fiatsaram-belatsy sy ny fialonana sy ny fanaratsiana rehetra fa tahaka ny zaza voateraka dia maniry ny ronono mpanatsy misy fitaka mba hitombonareo amin'izany ho amin'ny famonjena. Raha tahiny nanandrana ianareo fa tsara ny tompo izay hatononareo toy ny vato velona no lavin'ny olona fa voafidin'Andriamanitra sady soa. Ka dia atsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy ho fisonana masina anatitra fanatym-panasitraka-Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa misy teny ao amin'ny soatra masina manao hoe indro mametraka vato fehizoro ao ziona dia vato voafidy sady tsara ary izay mino azy tsy ho menatra. Koa ny fahatsarana dia ho anareo izay mino fa ny amin'izay tsy mino kosa ny vato izay nilavin'ny mpanao trano dia no efa tonga fehizoro ary vato mahatafitohina sy vato lampy-maso lafaka. Ary satria tsy nanaiky ireo dia tafitohina tamin'ny teny izy sady izany koa no nanendrena azy. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Dia ianareo izay tsy firenena akory fahiny fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra izay tsy namindrana fo fa ankehitriny efa namindrana fo. Ray ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana teninao ny fahamarinana. Amen. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Isan'ny foto-kevin-dehibe izay novoiziny ataontsika hoe fanitsim-pivavahana ry havako ny atao hoe fanjakam-pisorona. Ny atao hoe fanjakam-pisorona. Ny hoe fanjakam-pisorona dia voambolana efa hitantsika hatrany amin'ny bovin'ny Levitikosy bokin'ny Eksodosy. Izany hoe ilay fanjakana mihitsy no pisorona na fanjakan'ny mpisorona. Ny hevin-dratsorona dia ny hoe izay rehetra ao anatin'ilay fanjakana dia mpisorona avokoa. Raha toa ka mamaky ny testamenta taloha isika dia mahita ary ahatsapa fa ny mpisorona dia ilay olona nantsoin'Andriamanitra manokana, nanofidian'Andriamanitra manokana hanelanelana aminy sy ny vahoaka. Ho alalan'ny olona amin'ny vahoaka ny mpisorona amin'Andriamanitra zany. Eo anelan'Andriamanitra sy ny vahoaka no misy ny mpisorona. Mitondra ny feon'Andriamanitra izy na koa mitondra ny fifonan'ny olona eo amin'Andriamanitra izy nefa koa mitondra ny famelan-kelok'Andriamanitra eo amin'ny olona izy. Zay ny mpisorona. Fa ny fanitsim-pivavahana kosa dia nanao hoe Jesosy no mpisorona farany. Tsy misy mpisorona intsony ao aorianan'i Jesosy, mazava eo amin'ny epistily ho an'ny Hebreo. Ny mpitandrina dia tsy mpisorona akory, ny mpitondra vavahana tsy mpisorona akory amin'ny fomba fijerin'ny Martin Luther azy. Fa ny mpino dia mpisorona. Jesosy no mpisorona farany, izy no ilay mpisorona be, izy no mpisorona farany indrindra tanteraka ary nitondra ny otan'ny olona rehetra teo amin'Andriamanitra. Noho izany dia tsy misy mpisorona intsony ao aorianany. Ny kristianina rehetra kosa dia afaka manatona kahalalahana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy, tsy amin'ny alalan'ny olombelona. Tsy misy olombelona intsony ho alalan'ny olona amin'Andriamanitra. Fa avy hatrany dia ny mpino tsirairay avy dia afaka manatona an'Andriamanitra, afaka miresaka amin'Andriamanitra,
afaka tononon'andriamanitra famelan-keloka ary dia ny fiombonana ny mpino izay afaka manatona an'andriamanitra malalaka ny atao hoe fanjaka mpisorona satria ny mpino tsirairay zany de efa tahaka ny mpisorona amy lafiny hoe afaka mitondra ny elony manokana eo amin'andriamanitra izy tsy misy tsony olona ka hitady mpanelanelana azy amin'andriamanitra ny mpitandrina de ray aman-dreny am-panahy ny mpitondra vavahana de ray aman-dreny zay mitondra ny olona mampianatra ny olona mitaiza azy manolo lalana azy mampahery azy fa tsy hoe manelanelana ny olona amin'andriamanitra olo koroka milaza hoe tsy afaka manatona an'andriamanitra ny olona raha tsy eo izy na tsy afaka manatona an'andriamanitra ny olona andriamanitra raha tsy eo izy zay mantsy ny antsoiny hoe mpisorona fa ny kristiana de zao noho ny amin' Jesosy Kristy tompo dia afaka manatona malalaka an'andriamanitra zay mahatonga atsika hoe rehefa mivavaka de manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy satria amin'ny anaran'i Jesosy no ahafahantsika manonona manatona an'andriamanitra ary rehefa amaky ny soratra masina isika mitoriteny ka hiteny amintsika andriamanitra amin'ny alalan'ny toriteny dia manao koa sika hoe amin'ny anaran'i Jesosy satria amin'ny anaran'i Jesosy koa no anatonan'andriamanitra antsika dia eto zany de hoy Petera manao hoe fanjaka mpisorona nge ianareo e zany hoe ianareo zao de zao olona efa akaiky an'andriamanitra efa noantonon'andriamanitra efa nonenan'andriamanitra ary ianareo zao de zao efa fonenan'andriamanitra ianareo koa de zao monina ao amin'andriamanitra dia hoy Petera ary manao hoe taranaka voafidy ange ianareo e zany hoe taranaka manokana notsongaina tamin'ny alalan'i Jesosy dia tonga mpanompon'andriamanitra manatona an'andriamanitra kalalahana na atonon'andriamanitra amin'ny fitiavana ny fiangonana afaka malala zay amaritantsika azy de ny hoe fiombonan'ny olona zay mino an' Jesosy tompo sy mpamonjy zany hoe fanjakampisorona ny fiangonana fa ny faharoa Petera de zao taranaka voafidy ianao no fidin'ny tompo tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy no zany de zao ankalalahana no anatonanao an'andriamanitra ary ankalalahana koa no anatonan'andriamanitra anao fa ny faharoa Petera de zao ianareo koa ange de firenena masiny raha mitentsika hoe firenena dia lay olombelona io lay olombelona zay irahan'andriamanitra vavolombelona io lay fanjakampisorona milaza lay zava-panahy milaza ilay andriamanitra sy ny olona fa rehefa miteny hoe firenena masina kosa dia mitodika am'ilay olombelona samy olombelona io olombelona samy olombelona saingy olombelona miaina ao anatin'ny fahamasinan'andriamanitra io tahaky ny azo fijaliana ny azo fijaliana de fantatsika fa misy iny azo anankiroa iny ireo mpivaofy ireo mpivaofy ny teolojian'ny azo fijaliana dia manondro an'iny azo fijaliana iny hoe misy heviny anankiroa ilay mitsangana de milaza hoe fahalavorarian'ny fifandraisan'ny olona amin'andriamanitra ilay mitsivalana dia fahalavorarian'ny fifandraisan'ny olona samy olombelona ilay mitsangana de milaza fahalavorariany lay fanjakampisorona raha zay anao azo amakina azy amin'ity taratasy nosoratan'ny Petera ity lay mitsangana am'ilay azo fijaliana de zao fanjakampisorona vita ny fifandraisantsika amin'andriamanitra lavoraro ny fifandraisan'andriamanitra amintsika zay lay mitsangana ilay mitsivalana kosa dia jinona tsy akory fa lay firenena masina zany hoe ilay olombelona samy olombelona mifanaja mifanome voninahitra lay olombelona samy olombelona masina eo anatrehan'andriamanitra lay olombelona samy olombelona izay miaina ny fahamasinan'lay ny antso azy tsy misaraka hoe avako malala tsy misaraka ny hoe fanjakampisorona sy firenena masina ary tsisy firenena masina raha tsisy fanjakampisorona ny fanjakampisorona de mitaky firenena masina ny fanjakampisorona de lay dimension spirituelle ilay ataontsika hoe lay isika sy andriamanitra isika mifandray amin'andriamanitra isika manovo hery sy fahamasinana ao amin'andriamanitra fa ilay fahara kosa lay firenena masina de lay ataontsika hoe lay dimension humaine lay maha olombelona
le fifandraisan'ny olombelona samy olombelona, lay fihavanana lay olombelona samy olombelona, ilay isika olombelona saingy tsy olombelona fe olombelona fotsiny fa olombelona miaina amin'ny fahamasinana. Napetrapetra afako malala ny zavanitranga tany Frantsa valany teo. Ankizy 13 taona, 15 taona, mandoro fiarakodia, mandrava mandrava mandoro braom-panjakana, mandrava fanaky ny tanàna, fanaripahako sy ny zavatra rehetra manao herisetra amin'ny ariva, amin'ny alina, mahavita manao saritava, manakona tarehy mba tsy ho hitan'ny caméra, mampiasa herisetra, mikasy tanana, miteny maloto sy ny sisa rehetra. Napetreritra tokoa reny afako malala ary tsy hoe zava-baovao akory. Mapetreritra amin'ny lafiny hoe makaiza ny fiarahamonina vanim-potoana ankehitriny. Raha toa ka jerena de fantatsika ny Andohany ny nahatonga zany dia noho ny fahafatesan'lay tovolahy antsoina hoe Naël zay tsy 17 taona, voatifitry ny mpitandro ny filaminana, mbola mandeha mony fanadihadiana, tsy navy fanahinina ve sy ny sisa rehetra, ny zavatra nitranga aloha de zao maty lay zaza. Dia na inona hoy ny mpandinika de ny hoe tsy tokony ho nampiasa basy, tsy tokony ho faty artisy entina manamarina olona zay namono tanora tahaka zany, ireo mpandinika maro samihafa. Ary marina zany de afako malala amin'ny lafiny na inona zava-dehibe ny aina, zava-dehibe ny aina ary milohan'izay mety ho fihetsika maro samihafa adidin'ny mpitandro ny filaminana ny miaro ny ain'ny olona, fa tsy ny mamono ny olona, tsy mandatsakaina, indrindra aza firenena maro no efa mandany hoe fandatsahanaina noho zany de zao tsy misy azo atakalon'ny aina, tokana ny tompon'ny aina amin'ny olona ndrefana moa de hoe ny olona ihany, fa mitsika de Andriamanitra ny tompon'ny aina. Fa izay mampietrera afako malala de ny hoe fa inona reny de nahatonga ny olona, nahatonga ny tanora ho amina toe-javatra tahaka zany nahavita nanao herisetra marina loatra fa fahatezerana, fanehoana fahatezerana, fanehoana tsy fifaliana, fikomina sy ny tahaka zany, fanehoana ataotsika hoe fandavana ny herisetra tsy mety ataon'ny mpitandro ny filaminana, zany rehetra ny mety ho azo anamarinana na mety azo ho tenenana azy. Fa zay mampiatrehitra afaka malala de ny valiteny zay hita hoe tseroa hoe tsy mety tsony, aiza ny ray aman-dreny amin'ny andraikitra, aiza ny andraikitry ny ray aman-dreny, nahoana ny ray aman-dreny mamela anjana 12 taona, 13 taona, 15 taona, nahoana ny ray aman-dreny tsy mandray ny andraikiny, tokony ho voasaziko ny ray aman-dreny sy ny sisa rehetra. Avako le izy ange tsy hoe inona fa io ange le rafitra mihitsy, le système mihitsy mihotony vokatry ny nataotsika isika, satria nahoana? Satria ny ray aman-dreny no akelezina ny andraikiny. Ny rafitra kapitalista zay iainantsika eto ambonin'ny tany ankehitriny de tsy manome toerana amin'ny fiainam-pianakaviana mazava ho azy, tsy manome toerana fa-tsy ny fitadiavana. Ampiasaina ny olona mandritry ny firy andro ray volana ao anatin'ny taona ange ny ray aman-dreny vao congé, ary ndraindray aza tsy manam-potoana narahana ny fianaran-janany akory, tsy manam-potoana izay anabeazana anjanany akory, miala amin'ny 9 maraina sy tafaverina raha tsy mivalo ariva, ataony ahoana ny taizany ankohonany. Le système mihitsy ny mahatonga an'io, zany hoe tsy voataiza tsony lay zaza, tsy voataiza tsony ny ankizy, tsy voataiza tsony ny tanora, no lay rafitra, no lay safidy balabeaza, lay modèle économique, lay rafitra raha ipetrakitsika de rafitra tsy manome toerana mihitsy ny fanabeazana, tsy manome toerana ny fiainam-pianakaviana. Noho zany dia ny tanora dia ny arabe no mitaiza azy, ny arabe no mitaiza azy, ary misy amin'izy ireny ary ny ankabeazany dia tsy manana accès, tsy manana fahafahana akory miditra ao anatiny antsoina hoe fanabeazana. Ary na eto Madagasikara ange misy zany, sady tsy tonga any am-piangonana mianatra sekoly alahady no tsy tonga any an-tsekoly, na koa tsy manana fianam-pianakaviana milamina, de iza ry zany no mitaiza azy?
rehefa anatin'ny tokantrano tsy milamina ntsony le fiainam-pianakaviana tsy misy ray aman-dreny tena afaka mieritreritra azy ao variana amin'ny fiainana variana amin'ny fitadiavana na tsy maintsy hoe variana fotsiny fa tsy maintsy mitady zay ho arapaka ireo ankizy na mety mipatitaka mihitsy aza le tokantrano ny toerana maro samihafa de tsisy fiainam-pianakaviana tsy misy mitaiza tsy misy mananatra o tokantrano tsy makany am-piangonana koa izy de tsy maintsy akory lahy tsy hita zay tezana azy ara-panahy tsy makany an-tsekoly koa izy satria tsisy fianarana sy ny zany eto Madagasikara resahantsika io dia mazava ho azy fa dia ny arabe nanoatra zany no mitaiza azy inona nefa ny fitezan'ny arabe raha ohatra ka jerentsika eto Madagasikara fotsiny ohatra ary raha mijery ilay tany frantsika farany teo dia tsy mifanalavitra am'zany tsy misy tsony ny fanabeazana zay tena voarain'ny ankizy malalaka loatra mena fahafahana izy ndray aman-dreny ny lalàna de zao tsy mahazo mibedy anjanany akory ny ray aman-dreny tsy mahazo mikastanana iny amody eviteny misy ray aman-dreny de kastanana tokoa ve misy fa mety ilaina koa ke ny tsokosofina indraindray angambany mety ilaina ihany ny fananarana sy ny teny mafy indraindray angambany saingy zao ny lalàna de mandrarany zany hoe tsy azonao atao mibedy anjanaka ao le any le ankizy ka tsy zatra bedesina tsy zatra anarina tsy manana maridarana tokony ho le intsony fa manao fugna mandositra rehefa tenenina de tsy voateny ray aman-dreny intsony izy tsy voateny ray aman-dreny izy satria ny lalàna dia mandrara ny ray aman-dreny tsy hibedy azy noho zany de zao tsy gagitsika rehefa tsy toteny intsony ny zaza amin'ny ray aman-dreny tsy toteny intsony ray aman-dreny amin'ny zaza tsy eketeny intsony izy de zao ny vokany de avy eo ny fanjakana sy ny fiarahamonina miantsy aizany andraikitrareo ray aman-dreny aizany tsy afaka manoina ny ray aman-dreny satria zao tsy nahataiza-raka ny tokony ho izy satria le rafitra le zavatra napetraka tsy manome toerana ny ray aman-dreny de tsy manome toerana ny fiainam-pianakaviana raha ohatra ka fiarahamonina manome toerana amin'ny fiainam-pianakaviana de fiarahamonina tsy anome lanja ny atao hoe tokantrano anome lanja ny ataontsika hoe ny hoe manao zay ananana ahatonga ny siny ny fiainam-pianakaviana raha fiarahamonina manome toerana amin'ny fiainam-pianakaviana de tokony hoe misy tokantrano ibeazan'ny ankizy misy fotoana mba hahafahan'ny ray aman-dreny mampianatra ny zanany tokantrano na ara-tsainy io na ara-panahy fa zao ny fiarahamonina ankehitriny de tsy manaja ny fiainam-pianakaviana mamodika amin'ny fiainam-pianakaviana mihitsy ara tsy mampirisika ny hoe ananana ray aman-dreny marina ra-tokantrano mora de amoraina ny fisaraha-panambadiana amoraina ny fifandaozana amoraina ny hoe ankizy anio ary amiray ny mipetraka amy tapabolana ary amindreny ny mipetraka amoraina mihitsy zany am'izao andro ankehitriny zao ary roapahatelon'ny ankizy any Eropa dia miaina ao anatina tokantrano hoe tapabolana ary de tapabolana ary herinandro ary rovolana ary de zao tsy gagy sika raha ohatra ka miparitaka le fanabeazana de rehefa miparitaka le fanabeazana de zao omena tsinindray ny ray aman-dreny efa nao aizy nareo ray aman-dreny satria le fiarahamonina mihitsy ny tsy mety dia lesona miravako lesona zay tokony ho sainy ny fiangonana lesona tokony ho saintsika fitrangan-javatra tahaka ireny tsy avelan-daly fotsiny fa mieritreritra manao hoe tsy maintsy atao zava-dehibe ny fanabeazana eo ny lalàna eo ny fitsipika eo ny zay mety ho fandaminana fa ny fanabeazana de zao zavatra tsy azo atao ambany zavatra miresaka momba Andritro Petera eto manao hoe firenena masina ahoana no anananao firenena masina raha tsisy fanabeazana soratra masina ahoana no anananao firenena mitombona tsara raha tsy nanao zava-dehibe ny fanabeazana ary amin'ny alalan'ny fanabeazana no ahafahantsika mahafantatra azotsika atao tsara ny mahafantatra no avy amin'ny alalan'ny fanabeazana ataontsika ankehitriny tsisy mihitsy amin'ny lafin'ny fanabeazana nresahantsika io mirakla raha fanabeazana nresahantsika rehefa niezaka rehefa nanao nanabe taranaka tsara ianao ankehitriny de zao de zaiko io zany ny raha-pitso amin'ny fanabeazana fa rehefa tanao atsirambona amin'ny fanabeazana le firenena anankiray na le fiarahamonina anankiray de zao aza manantena mihitsy anapo ho zavatra mahafinaritra any aorina amin'ny alalan'ny fanabeazana ataonao ankehitriny no ahafahanao mahafantatra ny hoe mamolavolany amin'ny taranaka ho avy de zao zavatra mitranga era-tany zao de zao
vokatry ny fanampiasana zay tsy natao tsara avako malala hotsika manao hoe eto Petera de manetana atsika manao hoe rehefa fanjakam-pisorony ianao niona tamin'i Jesoa vita fivanana tamin'Andriamanitra de zao mandehana manefy firenena masina mandehana manefy sy manao zay ananana firenena masina iaino ny finoana ka firenena masina zany hoe firenena anjakan'ny maha olona mivelatra anjakan'ny fanajana ny maha olona fanajana ny fifaliana ny fifandraisana ny fihavanana ary farany de hoe Petera manao hoe olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba hilazanareo na tsy ara-lay ny antso anareo hotsika manao hoe zava-dehibe lay fanjakam-pisorona sy lay firenena masina tahaky ny azo fijaliana io fa inona moa ny atao hoe azo fijaliana toriana ny azo fijaliana de toriana rehefa firenena masina ianao de zao tsy maintsy mandeha mitory ny filazantsara zay le hoe nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba hilaza ny fahatsaran'Andriamanitra rehefa nandray ny fahamasinan'Andriamanitra isika ka tonga firenena masina tonga fiangonana tonga olona mifampitantana ao anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra de zao manana adidy antsoroka ampahafantatra ny filazantsara azay teny dikany io teny hoe nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany zany hoe nandre antso nandray vocation mba haninona mba hitory ny filazantsara raha ohatra ka mijanona fotsiny sika am'le firenena masina raha mijanona fotsiny am'le hoe fanjakam-pisorona de tsy ampy zay ho Petera fa izao olona en mission olona manana antondi sady fanjakam-pisorona ianao vao vela heloka ny dikany firenena masina ianao tonga fiangonana fa inona ny toy ny fahatelo io Petera mandehana tory ny filazantsara mandehana milaza ny fahatsaran'Andriamanitra lefako malala engane ho takatra ao ara fa zava-dehibe ny afatry Petera eto ho atsika ry havako ahatsiarovantsika fa manana didy isika amin'ny fitoriana ny filazantsara manana didy isika olona nandray antso manokana olona nandray feo manokana zay moa dikany teny hoe fiangonana nandre ny feon'Andriamanitra nandre ny antson'Andriamanitra ary nanona zany antso zany hitory ny filazantsara miandry anao ary amin'ny fiarahamonina mba ahatonga anao fiasana operatran'Andriamanitra hoy ny filazan'ny Petera azy matsy manao hoe ilay ny antso anareo niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga afaka malala engane ho tsapanao lay fahazavana mahagaga izay niraisinao tamin'ny alalan'i Jesoa ka nahatonga anao ho fiasana eo ampelantanan'Andriamanitra satria efa namindrana fo ivavaksika tompo misaotra anao noho ny amin'ny afatra zay nampitondrainao manokana ny Petera mbi aty aminay ankehitriny ny ahatsiarovanay fa efa niala tamin'ny maizina zahay ary mbi amin'ny fahazavanao de le fahazavana mahagaga fahazavana mahagaga zay mahatokana mahatsiaro fa efa namindrana fo zahay namindrana fo ka tonga fanjakam-pisorona namindrana fo ka tonga firenena masina namindrana fo ka nantsoinao hitory ny filazantsaranao tompo ampahirezo zahay ataovy mahatoky anao mandrakariva mamindra fo aminay amin'ny fitavozavozanay mamelany elokay am'izay mety ho fahalaina anay mamelany elokay am'izay mety ho fanamarina tenanay mihitsy ary ka nadononay fa olona no avaoziny izahay olona namindrana fo zahay da itompony tokantrano tsirairay avy manaraka so mofinaina izao ataovy mahita mandrakariva amin'ny fahazavan'ny tavanao de le fahazavana mahagaga ao amin'i Jesosy zanakao ka mahatonga anay resy lahatra fa ao aminay mandrakariva ianao Andriamanitra mitantana anay mampahery anay enoy ny vavakay tompo raha mitalao aminao zahay am'izay zavatra mety ho mahatery anay enoy ny vavakay raha mitalao aminao zay am'izay rehetra mety ho tsapanay fa mila tohana mila vavaka mila fampahirezana manjakana ny fiainanay tsirairay avy tompo ary amarino zahay amasino zahay ataovy manana anao Andriamanitra ary aoka ho hitan'izay rehetra mifanerasera aminay fa fanjakam-pisorona izahay firenena masina izahay olona nalalainao ho an'ny tenanao Andriamanitra
ka efa mbi amin'ny fahazavana mahagaga. Ataovy tsapany zay rehetra mifanerasera aminay fa manana anao zahay faly ary mizara fifaliana mandrakariva. Misaotra Jesoa. Amen.